Dias Yumna Ambar Salam di waktu Manawin India surat Ifamakuti Yurutini Amin. 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 Dan setiap kami
Manunan we ide semakana zanau lekon kanau zai. Isekinte dibuka dari dia isikate menama buku sama we ide semakana zanau lekon kanau zai. Ya sangat sekali. Ade mau mulai sekarang pada masa mungkin nau jadi fiana. Nous la sansaran fam zeno mino laikia ide semakna nun ni fan fabala bagi saya arun ni fan meza nun ni fan masna dia ide semakna nun mufna ne mata singka pokun saudara zazaran ni balan fena mata saya dia ide Saudara sinfunaika sinfaile yang sendiri yang faile wana memang sama saya kami fahami saya
tayo itamlay sa bawang kanilip ulit. Tayo mga pag-ifadar sa panapakalita. Makilunas mga piyak, sa ikapubis, sa ulay ng mga kaunong pagpalisan. At ikatungan ko na yung alamay sasata, kapit na isahan. Jauh ko pinatan ng pananay. At ikatungan ang fire, yang bangsa ng mga pasaran Israel. At respon na yung naw ang sisali makawaw. Para sa mga Israel, sa isimamis people, payung menerima restuan sisa tuli mudi. Ini hal yang lain adalah itu lain. Jangan dari para kami. Bapak dan Ibu,
di surat Mas Sikariam arkai sebuah surat awami malaki tukfatin nyandini pasir di puluh kata sampai pada 20 Matiu tukfa enam di puluh nyandini pai pada 20 kata sampai 20 Romana tukfa rega di puluh nyandini fatimah di puluh kata nyandini faha inna amtil puluh Upakitia misesi rere taireu amyanaran Yesus Kristus malaki tukfatelu nyandi fasibian difulu kata ni fai batang rupu failu avnyam mandurutun nifatan apanduru nais Al-Prerereda Silpanoras Reda dia ufutvat kadia handurwazi nyambo sewab uji obat kumpul maru kacia senyaga nan fakani nani sampan hari pusat tareu ise matau kenyanaru ni masong nefa marinana mana nafalasana awam tanah hari foto yang nareu kaifalia vanza tunizana kumpul fa hari sana reu ni rajfanan Paula bin eu aman ni fala tiraresi amnya museu tinreku puji ova tumpun mar sarufna ni dalam musisi panu izena dikia quasi taureba niam Israel rich dian titsin
tiga ini sau anira kanji ayani di pangan uang nariu in sekolah tugan yang Jehova bila bisa di mata hari saya pun di funere uang di sana hari fun di sana uang nerani fanrowa yau amin tanya amin fanjana amin. Di kami pada sisi mana ada kalau kami Jawa, ikan antara teman ke Jawa, arti ko masih jadi maratewa, wasura kawan di pukul rumah, pada jam 10, andi saya dalam timpul atau sida turti, hari mengatakan sekali kami malam yang amat saja kita sih mengikan darah, tak kita berdua adalah manawe, kali sini yang dosa di sini menggunakan maka jadi amin. Falisi menyafijo sahabat kita jauh di sini menggunakan maka jadi amin. Zanlu ini namakan ni boleh postur waktu menggunakan roh ada saking nama boleh musuh sahaja, dia namanya ada. Dari tadi sudah bermasalah. Favorit musuh ini dia nama ni funun. Maka setelah terima dari Bapa, dia Yesus Kristus. Dari favorit boleh musuh ini manusia ada keturunan dijur favorit. Faham memang tak saya fahami dia memang tak faham ada memang tak saya fahami dia memang tak berfungsi inilah sebab sarana maka saya suruh oleh postoli mengubah memang kerja yang memang tak saya fahami ibarat seperti dia memang tak faham. Kalau ini dapat di fase kemudian barat, fahisi dunia bisa sahabat dari sah. Asal berfulur, apa yang barat, fahsi mantap dari mati bafasi.
anaran'i Jesosy Kristy manolotra ny zanako ho an'Andriamanitra raintsika aminaran'i Jesosy aho ekeko nijorona amin'ny teny na amin'ny asa anompo an'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga fianaran'ny zanako amin'ny andro rehetra miainako rehetra ekeko no anatanterahany fiangonana amin'ny zanako fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba tongony amin'ny fahalalana sy fahasoavan-dehibe raisiny amin'Andriamanitra izao sy anaiky an Jesoa ho tompo mba ahazoany hery andany asa santana rehetra vonina hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ka ampiditra azy amin'ny mpianatra sekoly alahady aho ekeko ny ampianatra azy ny antony izao fanaovana batisa izao ary hiezaka aho hitaona azy ho fandray asa fanasany tompo ny Andriamanitra no ankinoko atanterahako izany aminaran'i Jesosy. Amen. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana manaiky eo fa Jesosy Kristy no tompo sy Andriamanitra ekeko ny anoko azy eo amin'ny fiangonana miaraka amin'ny namako araka ny fanambarany tenin'Andriamanitra ekeko ny andany Satana sy ny asa ary ny fanao ratsy rehetra ekeko ny roso mba ho tonga hapadray ny fanasany tompo ny ain'Andriamanitra ny ankinako mba tanterahako izany. Amen. Bonne chance, Cyrielle Ferdinand. Alaka marabatisanawa na narangai sizana ka farmasika unaoni netubu. Amen. Harmalala miasu dia mujanya Juliana. Alaka marabatisanawa na narangai sizana ka farmasika unaoni netubu. Amen. Saul Malala Anchina Elina. Alaka marabatisanawa na narangai sizana ka farmasika unaoni netubu. Amen. Vavaka iteraka azy ireo ambany ilatra ary miatonga azy ireo tompo ahita fitia eo masonao ka itombony izy ireo saina vatana fanahy ka ovaoaka ny fanjakanao amin'ny androm-piainana rehetra tahiny ray mandeha tompo atanteraka ny fanekela izay nataona ary mpiantoka koa mba hiazonan'izy ireo hatramin'ny fonanao Jesosy Kristy fa ianao rery ihany tokoa no mendrika umebunanja. Amen.
Andriamatua, secrétaire général des communes urbaines Thomasna, Ramatua, ministre Théodou, Merkamni, Andriamatua Vadne, Yana Loreta, comité de Fiambuna, Andriamatua Fulon Comité, Yana Leo, membre du bureau Tatana Fiambuna, Isikereta Cristiana Protestanta na adami finuna afa Ariela Sinian Kua Ireo se chapaka nuli adidi marsapa Turufu mitu kamtenda izani tuklas babli ni sharamiasa fiambuna sini fitula fazakana sini fitula fazakana Yaitu detulah itu ni ulmofidi. Apakah warna nade mang saran nade nyapa datul sija di mampu kecik nyapa datul mame funaga nade mata musuh nade mata cik notif stone di pea andoan teltona yang dasar cikan stone asawa sudah nade mata tungga semancara le stone di pea sedikit kana asal cana nade mata si papa dan lantai saung sudah yang kuat se mame funaika na mata manutna softora zao sudah manukana na faina rehetra so tena panjakana indrindra tsanao lafitany fanatsona tena maga tonga tsy ny salasala dia ny tompony amanifitia amintsika tsirairay amin'ity andro manatantara andro antiry dia manomboka pejy ray vaovao isika fiangonana efa Betela tanambo fahadimy ary peja izay sokafatsika ho an'ity izay hipetraka ho tantara dia peja hahata ho amin'ny zato taona ho avy ny trano fiangonana voalohany teto Betela rehefa nataony fanadihadiana dia tamin'ny taona 5,700 mandrapatonga tsika ho an'izao efa indimy niova ny trano fiangonana Betela ary efa intelo rava ny cyclone zany hoe isany raha mijery zany tsika fiangonana eto Betela tena fiangonana tena miaka mafy fa imbela be rava ny trano imbela be manorona dia nefa raha mijery tsika hoe 100 taona teorina raha miara mijery ny fiaina ny Betela tsika amin'izao fotoana zao dia ina zavatra hitantsika vao mainka miroborobo ny fiangonana sa tsy izay dia ary izay zavatra izay no mbola iantso ny tompo atsika indray amin'izao an'io zao satria raha nanao azao asa famokarana izao tsika dia misy vina mazava dia mazava vina anankiroa napetraka ny tompo ny vina ray voalohany izay napetraka ny tompo nankiny tompo amintsika tamin'izao asa zao dia hoe asa famotarana amin'ny fijery 100 taona no atao asa famotarana amin'ny fijery 100 taona no atao izany hoe amin'ny taona 100 zany raha manao reo ray aman-drenitsika nanomboka tamin'ny taona 700 100 taona teorina fa nahatratra amin'ny farany reo mpanompon'Andriamanitra reo nda tsika mba hiteraka mba fakasitratsika ireo olona izay miasa dia misaotandriny dia ny tenin'Andriamanitra no anatsika dia zao hoe Andriamanitra mba tsy marina anadino ny asanareo pately farany sarina pately farany dia ho an'ray aman-dreny pastera Fidy sy ny ankohonany eo pastera enao ray aman-dreny mpiaya nitetikasa vovonana iadiny lohany tamin'ny farany vozona ary fitentsika ny hoe biby tsy manandoha tsy mandeha ary tena tsy nandeha tokoa ny asa rehetra raha tsy teo io ray aman-dreny io nitahaka atsika fa ninona eza dia mandringa ihany zany dia misaotra indrindra pastera dia pastera mivady sy ny akory misaotra indrindra tompo dia Andriamanitra izay efa nifidy sy niantso anareo ka nametaka anareo eto Betela izy anie mbola hitahiry sy ny hitahiry anao sy ny ankonana vakampa dia misaotra indrindra tompo ya pastor
asa moriavana, ny asa zay nankina tamin'ny komity dia asa clé en main. Asa clé en main zany vita ny asa dia clé en main fiantson'izay zavatra zay tonga dia vita tanteraka zany zay vao atolotra. Dia noho izany pastera fifaliana ho anay komity komitiny famotarana dia no moa ray aman-dreny mpitandriny tamin'ny ZKM Betela dia fifaliana ho anay komitiny famotarana ny manolotra anao ny fanamahitany zao trano fiangonana zao. Misy varavarana 7 ity trano fiangonana ity fa ray ihany no misokatra avy any ivelany, ny ambony midy aty anatiny daholo. Dia io lakileny io varavarana tokana niditra fiangonana io zany dia ho atolotra amin'ny fomba ofisialy ray aman-dreny mpitandrina. Dia efa maharatsika zany izy ny tompony lakile zany efa Betelo. Ka mangataka brokera Satoba anatina titsika ho hitan'ny fiangonana hoe reto sika miaraka amin'ny ray aman-dreny ary raha sitakareo ray aman-dreny mba mangataka koa zahay nareo mivady mba hijoro indreto zay brokera miasa aminareo faly amin'izao fotoana sy andro lehibe izao. Toy izao ilay tononkalo Betela vaovao. Daty ray izay manan-daza nametrahana mpitandrina samy feno sady faly farafidy no diany. Dia nanomboka ny vavaka nanaraka azy fampianarana ka nanangana komity fa ataony fanotarana. Nisy sary nofidiny samy tsara avokoa, ny safidy ny rehetra nanapa-kevitra fa hoe andao fidiny be. Raiky tary fa atao ka atomboka ny asa misy olona mpitarika zokolosy no filoha. Dia nanomboka ny asa ka nataony vaky fototra samy tena resy lahatra raha tsy vita tsy mitsara. Dia nesorona ny angara tsy asiana sapitô fa mitanjona izay tsara atao trano ngiara tsara. Inona no atao ho avabe zao asy zao, asy ty fa tsy mba sangy aparatao miarona mamangy. Nafana fotokoa ny piny ka tsy nisy nanadino fa zay nandray dia namerina herinandro dia miverina. Tena nisy fahagagana fahasoavan-dehibe fa ny ila fiderana nahavitana tranobe. Raha vao tonga tamatara amin'ny garo routière mahita trano tena tsara i Betela tsy mianjera. Tena niova be mihitsy lay Betela fa izay no avozina avokoa ireo rehetra teo aloha. Nosoloina vaovao ny W sy ny Karo indrindra moa fa ny altara pilopita vita tsara. Mba jereo ny eny ambony nanjary vita tsara be ka raha misy mora fanina mipetrakely tsy manino. Ny tolagaty zay natalo izay mijery ny vanaka ny vahiny dia kialo tosadaka tasivaka. Tena trano goavambe mampiaiky vola lamantany fa mba iza loatra re no ny saina toy izany. Teknika avo lenta fa Andriamanitra mahay zato taona no fanamby ka ny asa dia ho vita izay mitady dia mahita. Tolotsaina avy any ambony no tobo-kevitra amin'io ka ny fiangonana rehetra ny asa mafy tsisy fetra. Samy nietsika avokoa ny heriverina rehetra tao ny sampanao ny faritra tena niasa tamin'ny fo ka sady faly no finaritra. Fa mba inona zareo nitetika asa taonareo fa vetivety sady tsara ilay mipetrako tantara. Izao no izy ka eloy ny fitiavana mialoha ny
ny finoana dia ambony, ny fifandirana dia lasa fa Andriamanitra miasa. Mpino maro sesehela no nandoarika tokoa, sady ninona na tena fa izay mangataka nomeny. Samy niezaka avokoa ny asa mafy tamin'ny fo, tsy mba nisy izay nalaina fa raha nandona teny voaina. Nisy asa hafa-po izay nanao dia hafa-po, dia ilay rakitra tsy miato, io lay ezaka 2,500. Nisy ato izay natrea fa ny lalana dia sarotra no ravain'ny rivo-doza ireo tafisiaro-doza. Teny ramatoa sao tsy vidy tiry-dady fa namaly pastera aza kivy anao roneny. Ho faranako ny teniko ka ho apetako ny teniko, dia izao ny farateniko ho aminao ny fiadanana andetsika ifandray tanana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra saorana. Saoran'Andriamanitra antsika ry havana, tsy ho lava ny resaka fa efa betsaka ny voalaza teo, fa tena fanina ny fiangonana, tena zava-dehibe loatra ny asan'Andriamanitra izay nataony tamin'izao fiangonana izao. Isaorana ny Andriamanitra ny amin'izany. Manarakarak'izany dia izao mitodika aminareo ray aman-dreny izahay, fa raha vao tonga teto ny ray aman-dreny mianakavy dia izao no nataony hoe hitariny izao trano izao mba ho betsaka ny miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ho tanteraka tokoa ny izany. Mendrika tokoa ny voninahitran'Andriamanitra ary isaorana be dehibe any ray aman-dreny mpitandrina mivady sy ny ankonany na natanteraka izany asa izany. Ao anatin'izany ary dia izao hoe izahay mpiara-miasa aminao, ny birao-piangonana, ny komitin'ny famotarana, ny komitin'ny fitokana, ny fiangonana manontolo dia manolotra izao takelaka kasirahana izao ho any ray aman-dreny mpitandrina menakavy. Raha isika miteraka izany fifamina lehibe asehoany fiangonana, asehoany fiangonana hoe hitilo tompitsika ny ray aman-dreny dia hiara-mahitsika rehetra ao anatin'izany rehetra izany. Asehoany fiangonana zokilasoa rehefa avy eo ilay takelaka misaotra indrindra tompoko. Voalohany mboatsika ny resaka misy an'izay hira izay natao hoe hira famantarana azay manongoko anay anjara fitenenako raha hainareo zany hira zany dre tena ndaotsika hira. Ray aman-dreny iraka ny fobe efitsikainy mateo lay romana toko faraka be ny folo andriny fa enina amin'ny telopolo hoe fa izy no niaviny izao zavatra rehetra izao ary izy ne omebonaza mandrakizay. Matsiaro ny ao anaty ray manontolo izay tiana ase nanomboka hatramin'ny izao asa fanotarana izao hatramin'izao fahavitana izao ravana izany teny izany ary mamindina tanteraka ny etaeta ao anatin'ny fo ka averiko hatranony isaorana ny tompo lay miasa ary naleo fahaveloma ary miara-manaiky isika rehetrarehetra fa raha
sy teny izy tsy toy zao trano zao a fa tena miasa tanteraka izy koa eto iavana dia mankasitraka atsika tsirairay avy atoka amintsika rehetra solotena zay solotena ny fanjakany lanitra eo ny iraka avy amin'ny fombe zay solony miarany salata aminay amin'ny fanampitanany zao azy zao ne tsika tiaka mafy ny sanka mialoha tena fambarana miavana teitena miaroa eo misaotra ny vady alefinandro zay miseho mpanolotsay ary indrindra moa fa mivavaka andro amonala saroko efa misy fotoana ihany efa reraka ny tena dia inona ny zavatra tsikatra izy manao hoe ivavatsika papa zay le teny farany zay malaky ivavatsika papa ary anatin'ny vavaka dia zao ny zavatra misy hoe lay rano farirano rehetrarehetra dia manjava kasitraka romama ny amin'izay fitiavana ary tsy akoa ny zanakay zay matsiaro vavaka ary mafinaritra fa lay faralahnay na dia mbola voanomboka miteny izy dia mafinaritra fa rehefa tory mety hoe taribavaka dia tena mafy izy amin'ny vavaka tao zany dia misaotra nareo teny mianaday zay nanodina amin'ny papa tamin'ny asa manontolo itaofamananina miavana tsy hainay ny angina tsy saotra ireto olona zay singanana manokana ireto a ny voalohany zay gatavy mitsangana dia ny filohany komity ny fantara zay fantatsika fa ilay nitsoro efa hatramin'ny farany ahatanteraka zao aso zao dia andriamatoa rahapitomavo nosy manana zay angatako ny protemonana angatako ny protemonana nosy nijolonareo anavitanareo miasa ary manolotranareo taratasy zay fankasitrana ahafatanterahany miasa misolo tena ny maro any izy reo fa rapitso ny komity rehetra isantonony zany a dia atsangana amin'ny kota fahatelo ary zaraina izao taratasy fankasitrana zao dia atongotra anao zoka izao taratasy zao fanamarinana tanteraka tokoa ny fahavitanareo miasa dia raisolo tokony mombanindrindra fahitay anareo ny komity ny fitokanana zay solony raha lantsona gideona raha lantsona gideona lantoneny so da indrindra ny amin'ny fitolonareo amin'ny fahatanterahana zao fitokanana zao a tokony olonareo ny komity ny tranosaina raha nandeha ny tranosainana ny napetraka tamin'ny dekorona ray manontolo ny fahavitana
dia tanteraka zany dia misaotra any Andriamatoa Revisorina sitraka Arozo na ataotao sitraka. Ny tsara resana amintsika fa tamin'ny fanoloana ny asa ka nahitantsika zao sary hoe baiboly mivelatra eto anivon'ity tanàna Tomasiny ity tiatsika eto Betela ity dia Andriamatoa Andria Mihaja Razafondalambo Andria Razafondalambo Azy lay architecte zay tsy afelina ho atsika fa tena mitarihinaandriamanitra tanteraka izy mivady reto atanteraka izao asa zao anditsika tiaka mafy amin'izy ireo. Soalnya bukan dia memarah-parah itu ambil sorna ni pemurci rangret dan nina tua isinya fantasma Johnson tentu saya dia tua Andriamatoa Rabiar Velu Jolina Zozia dia kadul amfunga itamas dia funa tuasamila ariari atuja az nyani hinga fantarana zai nafana ya neno tatire katkuzo asa fantanto sono nila Josia dia teori ni fitkarana ni fitkarana dia miskut pamungiraka Andriamatoa Razana Bantu Bruno izno lai tatsika nira zay nampritona tsika rehefa veo dia makasitraka Bruno ary malonja koa miloka amin'izany zaya tuasamila ariaria mufaftanni izani iro izany dia ito pamarana na yam raisiko didianya ni manambara tsika fa aurina am'izao fotoana zao ianareo rehetra nahazo fanasana dia ivadika eto amin'ny tokotanim-piangonana isika fa misy sakafo misy gâteau misy zavatra atao hoe atsiarovanay fa fety koa ty fety tia ka anasanay anareo tsiraiavy zay tonga teto ananao zava-dehibe ty asa ty avany ho voninahitra Andriamanitra ka eto dia zao ny invité
sorapahatany izany ary dia miara-mifaly noho ny fahasoavana izay voarainareo izahay misaotra ny ray aman-dreny sekretera jeneraly izay nitarika ny fitokanana teto na dia teo aza ny azakazam-panompona satria dia ho avy nanatanteraka asan'ny foibe fitsekeny solitena ny fiangonana izay fanotona tsodrano tsirairay izay manomboka tsodrano fotoany fandorana izany izao
na ny opérateur économique ny olon-drehetra zany satria
raha tsy misy ny fanorona lalana ho an'ny zana-bahoaka dia angamba zava-poana no misy eto fa dia raha misy tokoa ny fiarah-miasa, misy ny solidarité, ny firaisan-kina, misy ny fankatiavana dia ho tratratsika aingana dia aingana le fampandrosoana malaky sy maharitra. Zay zany anisan'ny zava-dehibe natongavanay olom-boafidy sy ny olom-boatendy teto amin'ny tamin'ny tanàna misaotra an'Andriamanitra fa vita soa tsara ny fitokanana ny fiangonana eto Betela Tanambao-Faradimy. Zaho koa maha-président ny sapana amin'ray aha dia misaotra ny sapana rehetra rehetra izay niara-niasa na kosa ny aditsiny andraikitra izay efa nomena ny sapana frairay dia maniry ny firaisan'ny sapana hatrany ho fampandrosoana ny fiangonana eto Betela Tanambao-Faradimy. Eo an'Andriamanitra reny voninahitra. Isaoran'Andriamanitra no fahasoavana toy soma tsara ny eritreritry araka hoe fivatana tamin'Andriamanitra tamin'izany taona izany tamin'ny 97 natao fidiran'Angoy Betela satria nianatra tao croissance de l'église zay ary tao pasteur secrétaire général ny FTKM ino ary natao dia natao tamin'izany dia fahasoavan'Andriamanitra fa tena feny perfegolo dia nisy angara zay azy teto isena koa tao ambadika ary efa tonga pasteur fidinoa afaka eritao izy am'ilay tanana iny dia nanolotra le sary be teto isaoran'Andriamanitra isaoran'ny ezaka ataon'ny fiangonana ary zay nitarivo pasteur fity Andriamanitra omatsika menakavo ato isaorana koa fiangonana mantompony isaorana mpiara-miasa zay tonga eto Andriamanitra ny voninahitra izy ka miaraka amin'izay zalahy faly misaotra ny tompo fa navita asa dia itoy hatrany zao fitiavana ny fanontena zao ary mitahiny hatrany koa dia afaka hanao ny asany hatrany. Misaotra an'Andriamanitra mandrakarivo tsika riavana amin'ny fitantanana ny fiainan'ny fiangonana ary izao asa lehibe tanteraka zao dia ahitana sy azo-tsapana fa velona sy miasa Andriamanitra maneho voninahiny mandrakarivo izy amin'ny asan'ny tanantsika ny fanambinany atsika ary reo fahasoavana tsy tampotononona tokoa dia maneho ilay maha-Andriamanitra velona azy. Isaorantsika Andriamanitra satria teo fikasantsika ny fanatanterahana izany ary tsy voatony ny vava ary havana ny fisaorana n'Andriamanitra noho izao fahatotosany ny fotoana izao fa dia mameha izany fifaliana ao am-posy fisaorana izany ilay teny faneva hoe fa izy noho ny avian'izao zavatra rehetra izao izy eneny membonahitra manak'izay. Amen. Mankasitraka indrindra ny vahoaka n'Andriamanitra rehetra tsy nitanjo sasarana tao anatin'izany asa rehetra zany ary misaotra sy tadaparitany manontolo ny amin'ny fiombonam-pifaliana voninahitra Andriamanitra dia afaka. Andriamanitra lehibe fa vita soa tsara androany telo amby folo novambra taona sy ambinifolo sy roarivo ny fitokana ny fitsaikana Betela Tanambao-5 izay nasipa mpanotarana dia ankasitrahana be dehibe isika rehetra izay atao hoe tokona fotsy naandrona masaka nalavary tsara ny fanotana zao tran'Andriamanitra zao izay ezaka fantatsika moa fa ezaka tao anatin'ny telo taona volana vitsivitsy teo eo Andriamanitra tokoa ny voninahitra amin'ny nay komity fitokanana manokana dia manana tokoa hoe mba voninahitran'Andriamanitra ny amin'izay nitanterahana teto dia nanao izay tratra misy tamin'ny ataontsika hoe fandravana ny fiangonana ny atao tokotany ny amin'ny fitandamina mba ilamina tsara ny fankalazana ny fety miaraka izay atao hoe fananomboka ny alakamisy ariva ny takariva federana ny toio ny zoma ariva dia androamo sabotsy zany ny fitokanana fiangonana mety ihany koa fety ny ariva federan'Andriamanitra atao tran'Andriamanitra miaraka ny taky amin'ny Betela ny Betela sy ny taloha ary ny Dorcas dia mitoy ny fampivavahana moa raha pitso ny toetra mahazatra dia farana ny amin'ny favoran'Andriamanitra miaraka amin'ny fiangonana rehetra ny fiaraha-misakafo ny atoandro sy ny tolakandro izay iarahana amin'ny parka Haut-Fort Madagasikara. N'Andriamanitra ny voninahitra fa lavorano sy mahatsara ny fitokanana ny trano fiangonana vita n'Andriamanitra dia toy foana mandraka ny Jesoa Kristy eny amin'ny rano lanitra n'Andriamanitra reneny misaotra tokoa. Izao fitokanana ny trano
bangun tentang skema dia terima kasih jika saat cukup coba diubah juga fantastis kerja pasti Saladany tena faly ary misaotra an'Andriamanitra manokana satria vita le asa fantarana ny fiangonana ao anatin'ny telo taona moa nanaovana ny asa dia vita soamantsara dia misaotra an'Andriamanitra lehibe dia atolotra anareo zay ireo voninahitra dia misaotra ihany koa anireo rehetrarehetra izay nandray anjara manomboka amin'ray aman-dreny mitandrina ny sampana rehetra mifahitra rehetra ny rehetrarehetra ny vahoaka an'Andriamanitra tsy hakanafaka fa matoa vita zao asa zao dia satria teo reo rehetrarehetra reo nanaika ataon'Andriamanitra fitaovana dia makasitraka indrindra tao dia ny tompo hamandry fitia ny tsirairay avy dia mampahery atsika rehetra hatrany mba hazotra sy hafanafoa amin'ny fanarahana ny tompo dia manazy ireo voninahitra tsirairay avy avandao ivavatsika saotra Jesosy io fa tsara tokoa ianao ary ampombohy tompo ny fahatsaranao ka zao fionana eto zao tompo tsy marika ihany fa tena sary zay fantatra fa omenao an'ity tanàna Andromasina ity fa anao tokoa Jesosy Kristy ity tanàna ity ary zahay fiangonana dia fantatra fa fitaovana ihany ary indrindra moa fa ianao no ampiray tanteraka anay tompo iaranay manandratra hatramin'ny voninahitra ao eny fa na dia zao ora sy fotoana zao ka taheno sakafonay tompo hoe ro tanjaka ary fahasalamanao anay amen. Ny voalohany dia misaotra an'Andriamanitra satria tanteraka soamantsara ny fikasana rehetra ny fitahina atao anatin'izao fitokanana ny tranon'Andriamanitra zao dia miarabantsika izahay izay zay mitsoreto moa dia tsy iza fa ny groupe GL groupe zay avy Antananarivo io zany ny hira zay ho atao eto dia hira efa nkamamitsika tsirairay avy dia ombavantsika noho izany dia angatany amin'Andriamanitra mba hiany faly isika satria zay ny ten'Andriamanitra manao hoe miara mifaly an'izay mifaly dia ampianay zay teny zay manao hoe miara mifety an'izay mifety dia hiany fety isika miaraka avy-tomboka dia mirary soatsika ary mirary atsika azotomana tomboka. Dia maftabe hatrany amin'ny asan'ny tompo. Masuk komite teman itu.
sakafo isika dia andao aloha mba hitehaka mafy be ho amin'ny tompo tehaka mafy isika isaka tompoko ary kosa mba mariky ny fifankarabatsika dia hiary hitehaka isika miaraka avy tompo misaotra tompoko Zavatra rehetra zao ary izy ane no